tonga sondray eto amin'ny canapé jaune le fandarana anankiray ahafahanao manaraka zavatra maro be ho amin'ny androany de olona tsy ampozinareo mihitsy miaraka amintsika eto androany de tsy iza fa i Fiandriana mino fa efa hitanareo tany amin'ny Facebook le olona tsy atakalinareo ny ankizinareo tonga eto amin'ny plateau coucou Fiandriana. Salama daholo nareo safavy. Izy koa moa zany somary mbola sarikerikenatra kely sa sarikerikenatra aloha? Tsy sarikerikenatra zany fa mbola tsy zatra mbola zao mety vao mizatra. Mety hoe vitsy mety hoe misy olon-dehibe zao manaraka antsika any an-trano fy mety manontany hoe fa iza kosa ny fy de inona koa ty akanjo ny fy tsy mafana vela ty cuiracuire sa sapanao roka angambany izy io angambany any an-trano de aleo angamba la veriko kely hoe izy de pilote de course de tsy teny betsaka fa aleo izy ngambany teny momba anazy hoe iza marina ianao izy ianao non complet raha tetavinareo raha koa toarin'zara Fiandriana nitomboka za 4e nitondra moto nampatonga nanasarika na hoe hitondra moto zany tamin'ny mbola kely nisy course teny Amerika Siny tamin'ny 2019 de za mbola kely be tamin'izany de nijery an'le izy de faly be mahita le moto mandeha mafy be de de dadanay moa efa nitondra moto misy club dadanay zay hoe GMC Gas Motard Club de zay rehefa mivoaka de hoentiny double foana de za niteny tamin'ny dadanay hoe za mba hianatra moto de andro isan-kalahady za mianatra moto tokotaninay foana moto kely zay moto so midina indroa amin'ny tokotany tokotany foana de calé foana de nitomboka anay nitondra amin'izay de tonga ny andron'ny corona lasa nandeha mission dadanay zafady aloha dada vataraiko zavatra ty nandeha mission izy de nangalatra namoaka le moto be any dadanareo tamin'izany angamba nitondra moto be voaloha andron'ny confinement izy zay de aka devoirin'ny ampianarana no nataoko de nitondra an'le izy de mba sava ihany de nody avy eo tsisy naninona de avy eo nisy sortie niaraka tamin'le clubnay teo Akordig tamin'izay le vao nisokatra le satsy teo moa zany le izy fa tsy tadidiko tsara le izy de ozy dadanay mantsana hoe io eto le moto ozy izy de raha ohatra ka tsy mitonga ilaila lahy de ivitanako tonga de io no etany lahy de mitondra an'le izy de gagy izy ary laha ozy izy efa mahay mitondra an'le izy de nanontany izy sao de efa nitondra an'ity laha ozy izy tamin'izany de mandainga izy dadan'zareo noentanao moto de raha hitako tsara zao manao an'le gilet anareo zao misy soratra manko zao ty hoe Gas Motard Club de to zany signe anareo signe ohatrany hoe anao zany logo kely logo kely ny clubnay misy gilet de misy t-shirt ako de misy casquette de à partir amin'ny firintaona zany zao mpikambanao aminareo le zany olona efa olona lehibe daholo tsy hoe lehibe zany fa mbola lehibe efa manambady amanjanaka no betsaka fa za zao dadanay nampiditra natao satria dadanareo nanao anazy fa misy vehivavy mitovy taona aminao misy lehilahy mitovy taona amina de ohatr'izay le izy de nanao ahoana zay hoe première fois nitondra moto be zany tsy koa tiako le tamin'ny confinement fa sao de be de là alors de nanke première fois hoe tena hoe tsy mitaitena sao de tratra ety amin'ny lalana niaraka tamina motara be da be nefa ny lahy tena ataoko hoe vao isandratra de nanao ahoana zay sensation voalohany indrindra zay première fois moa zany fiteny ana première fois angamba grande sortie tamin'izay tamin'ny anniversaire ako ka ny arivo mamo tamin'ny voalohalo natahotra satria le mbola tsy zatra mandeha lavitra fa sy en ville ihany araka tamin'ny dadanay afaka ny feno arivo moa le RN1 tsy tadira afaka an'iny de nanao sortie de route nandeha mafy de tsy tafidy tamin'izany mbola tsy nahay nitondra fa hoe vao mitondra moto be mihitsy de mba le mizezy teo mason'olona iny aloha de foako iny de nanao sortie de route afa tsy nianjera de tamin'izay angambany hoe natahotra nitondra lizy voalohany fa avy eo tamin'ny verina nampianarin' zareo miditra trajectoire sy ohatr'izay de avy eo le izy lasa mba tsy teneniko hoe mahafinaritra satria be za be dadanay miteny an'izany hoe mahafinaritra zany fa c'est super tovy aminy moa le izy fa bon
taminy ianao hoe nazanao teo hoe taminy ianao 4e dia nanomboka dia nanao ahoana ny fomba nanamboarana anazy a, nanao ahoana ny fanorona, nanao ahoana ny hoe ny fomba nitondrana an'ilay izy zany nitondranao anao a, ny discipline ny tenanao a, sy ny hoe tondrany mpampianatra anao anao satria nitadanareo any zao sa sûr fa izy any nampianatra anao hoe za zany de base tsy tokony hoe hanao course hoe mandehandeha moto fotsiny dia mahay mitondra moto zay fotsiny fa za tamin'ilay 2019 io efa mipetraka atao an-tsaiko hoe tsy maintsy hanao an'ity na tiako na tsy tiako na anaiky tadanahy na tsy anaiky dia resaka préparation moa zany tsy de nisy fa jery YouTube ny tena nahaizako nahaizako nanao genou à terre ozy filaza zareo anazy fa zay jery YouTube ny tena ninahako alizy dia voaka zany tsy tena hoe voaka be loatra zay satria tamin'izany koa mbola somary sahirakirana kely dia lasantsy koa moa lafo sady mihinana le moto be dia resaka discipline indray a ao an-trano moa zany hoe tamin'izany mianatra dia mahazo moyenne vao mivoaka moto tous les moyens sont possibles ny atao rehefa te hazo moyenne moa zany amiko le izy fa misy kasika zay etsy amin'ny zorony etsy a izy io dia kasika ny fi kasika anao efa nanomboka oviny io sa vao vaingana sa efa ela be sa hoe juste kasika fotsiny sa hoe kasika misy tantarany kasikako voaingana izy io avant course io zany jereko kadoako avy any cousin-nay izy moa zany ary ambadika ary fa coucou alaty limony anara moa zany coucou ny cousin tsy ambadika anao moa zany eny safidiko an'ity kasika ity moa zany satria mitovy amin'le kasika franc-combox pidely amin'ny auto GP le izy dia mba ohatrany tiako le izy dia nalaiko hoe mba manana kasika vaovao alohan'ny course tamin'ny 31 août any Sambaina teo oui tamin'iny course iny moa zany any no tena ny pointe amin'ny fieraky ny réseaux sociaux a si mety efa misy manangana club mihitsy ngamba any fi hoe club mpanaraka akaiky amin'ny fiandry any ie dia raha ohatrany a hitantsika amin'ny sary zao a fa misy marque kely fi a B plus dia izay nampirenena malagasy dia zavatra tena nanitidika anahy vao tonga teo ianao fi inona ny dikan'le hoe fi B plus dikan'le fi B plus fi moa zany anahako fa le B plus groupe sanguin ako groupe sanguin io zany a ilaina izy io rehefa vao manao course na ilaina mihitsy anio andavanandro satria raha ohatra ka hoe misy olona menjera ohatra hoe menjera zao a kavera dia izay olona mitovy groupe sanguin aminahy any afaka manome raha anahy dia izay ny ilaivana an'le izy zany hoe le izy zany ke tena juste tena hoe marque hoe fi le B plus zany a groupe sanguin anao dia ny antony ametahana anazy a matetika koa izy io hitany amin'ny combinaison rehetrarehetra mihitsy rehefa hoe zavatra ny pilote dia hitany an'io B plus io foana dia zay ke zany ny antony hoe raha ohatra zany ka hoe manao accident na hoe ohatran'izany a ijerevana le raha an'le olona hoe inona ny rahany fa misy be di karazany be dia be le izy misy ohatra hoe A plus O plus ho antsika rehetra zany a zany ke reto ny dikany io voatery hoe pilote na moto any ve fi misy an'io satria hitako ohatra ny pilote de course sa voiture koa tena misy an'ireny daholo tsy voatery fa eny pilote aloha eo ihany fa na olona tsotra raha afaka manisa le izy fa mijery ny groupe sanguin fotsiny izy fa le izy ilaina le izy sao tsy lazainareo fa décoration zany reny tsy décoration reny kaikany reto izy ke zavatra important be ilainareo amin'ny fiainana andavanandro zavatra anankiray afaka ataoko hoe apetak'areo amin'ny zavatra fampiasanareo andavanandro satria zavatra ilaina le izy raha hoe misy problème tampoka zany nareo raha mila fanomezana raha tampoka dia tonga dia io nefany ny problème amin'izay fiotra ny voadiniko eto mandinika vitsy nefa ny olona malala an'izay vitsy ny olona malala an'izay hoe zay groupe sanguin ka dikany io B plus A plus ohatra zany amin'ny sisiny io dia raha sendra hitan'ny olona zany ka hoe sanatriny vavanatin'ny lela hoe raha misy accident ohatra zao dia tsisy fantany hoe inona ny dikany io fa tena tsara ampahafantariny zay zavatra zay satria tena mila ny olona rehetrarehetra malala an'izay satria tsy indraindray tsy hoe enao mihitsy no accident tsy hoe isa fa rehefa mahita zany nareo hoe misy olona ka sendra loza ka hoe misy marque ohatra an'ireny hoe B plus ohatr' izany dia efa mba tonga dia kopinareo mpanaraka ny vidéo amin'ny canapé jaune hoe resaka groupe sanguin io fa raha mila raha io olo dia io groupe sanguin zafady tonga dia mistyle be nareo mitena izay dia hiverina kely amin'ny fiandrianantsika satria
izy moa zany ho resahantsika eto de misy exploit kelinao zay resaka conduite izy ty moa zany ataoko hoe be da be averika be da be mety mahay moto fi fa ho anao manokana teny moa zany anao teny moa zany ianao te hoe nanampitosika tamin'ny YouTube amin'ny fianarana de akoatran'ny YouTube satria tena mila hoe fanaraha-maso akaiky na ny figuranao anisany nampiavaka anao ihany koa tamin'ny course farany teo de nanao nandray zay resaka fanomanana sy fianarana an'izay figura sarosarotra kely zay resaka conduite moa zany tsy maintsy hoe misy pratika le izy de za rehefa mandeha RN4 le lalany atody iny ino moa zany filazany mahazaza RN4 raha vao atrimo zao de ohatran'ny mbola mandeha kely eo amin'ny 15 km izy iny mety lavitra loatra zay de misy fiviliana droite de any misy toerana malalaka ohatrany ny Mercasina fa mbola lava le izy de tany nianatra trajectoire sy nianatra ny hoe ohatran'ny rehefa mikosy sy ny sisa ohatran'izay de hita moa izy avy hoe zany ny position mety toa tena janona tamin'iny foana am'izay zany hoe manao perfectionnement zany de sao de hoe misy olona manokana nanampy anao tao anatin'izay rehetrarehetra zay tena tsisy tena za raha pratika aloha za nianatra rery tena aherery fa nanampy anahy angamba YouTube za rehefa miaraka ohatran'izany dadanay mijery fotsiny de maka vidéo de zay tena izy hoe mafy zany hoe mora loatra zany zay fotsiny teneniny fa zany miezaka manamboatra style de conduite keo de nanao ahoana ny fiarahamoninao manodidina anao akoatran'ny hoe dadanao zany satria dadanao ataoko efa pilote nanao ahoana ny fiarahamonina hoe fia de ilalao moto amin'ny malagasy ny fiarahamonina malagasy zany kodiaran-droa zany de vatapato zareo de nanao ahoana ny manodidina anao hoe tena andeha ilancé ao anaty course hono reto fia les courses tsy hoe andeha 20 km/h na 18 akory fa zavatra somary hoe mafimafy kely de nanao ahoana tany voalohany mamanay aloha nanay tsy nanaiky fa tsy mety za fa manao accident any fa forcena ihany moa le izy satria le izy zavatra hoe tiako le izy de na rehefa zavatra tiako moa de fonceko hatramin'ny farany de akoatra mamanay any angamba tsy nanaiky anahy fa manodidina anay koa ny mitondra moto daholo tonton anay cousin anay mitondra moto daholo zay de nanohana ry zareo hoe alefa ozy izy fa vita ala eo de zay fa hoe mamanay any zany tsy nanaiky izy tamin'ny voalohany fa avy eo vita le course de nandeha zay foana le mamy fitiavana mama ihany zany fa tsy hoe any desana koa nefa izy namorse kali izy namorse de toiza kely any am'le resaka akanjo le teo moa zany le resaka casque de i resaka kely ndray any resaka combinaison anao ty anaty zany combinaison complète tena fanaovana course mihitsy zany ty izy ilaina be am'le fiarovan-tena rehefa mitondra moto zany tena conseil hitako mety hoe mila miaro tena foana ozy le raha la Finks Jafara zay moa zany 224 mag izy amin'ny Facebook de hoe toujours rouler équipé am'izay safe tsara foana rehefa mandeha moto de sao de hoe azavainao kely anay hoe ohatrany ahoana ty boty ty de ty akanjo teneniko anareto fa mavesatra be izy tonga aleo azavaina aminareo angamba hoe ohatrany ahoana zao outfit du jour zao ny outfit du jour tsika moa zany boty combinaison gant de casque azafay kely de boty zany erovana amin'ny resaka chute eny zay foana moa le izy protection amin'ny vatana le izy ho ampitondra moto ny combinaison ndray ny ilaivana an'le izy moa zany erovana daholo zany ny ilaivana le izy fa ngamba mety tsy tia zala mpitondra moto zao ty teneniko ty fa ty zavatra ty anaovana genou à terre ty izy rehefa kika be ka kasoka amin'ny tany mihitsy ty rehefa mandeha de mikasoka amin'ny tongotra de mikasika ty ka le lahy ty zao te rehefa sola mihitsy ny ilany zany manao genou à terre foana zany ila rehefa mikokosa tsy manao genou à terre fa rehefa le mandehandeha fotsiny de mba midabodaboka de zay vao manakasoka zay de erova tena zany le équipement en gros le izy fa miaraka daholo any izy rehetrarehetra raha hitako am'izao zao hita oatra misy zavatra mavesatra be kiraro 5 kilo eo zany ataoko hoe
lanja ny combinaison io fotsiny ny combinaison fotsiny zao a ny 6 kilo 5 drekaka 6 kilo le izy fa mila mikotrana raha te hitondra moto iny koa aloha ilaina be mila mikotrana zavatra tsy kazo koa tamin'iny za manko ty tena za tsy mikotrana aloha to de tso mikotrana taloha nanao kickboxing fa mijanona de nanao moto fotsiny fa toa de heny be le izy hoe mora crampe kely rehefa vao mandeha ohatrohatr'izany rehefa surtout en course satria mavesatra be mavesatra le izy tena mavesatra fa maharo le izy nefa any maharo na menjera be de tsy maintsy vrai cuir zany ty combinaison ty a de inona zany ty zavatra mafimafy be eto amin'ny genou ty protection amin'ny genou ty ndrekako protection ty atao amin'ny anina koa mbola misy atao amin'ny postérieur koa any postérieur any a de eto amin'ny genou a de eto de lamosiny misy daholo anatin'le combinaison normal be le izy raha 6 kilo raha izy zany zavatra lanjalanjaina zany tsy moramora le izy zany tsy hoe vitany hoe mitondra fotsiny a tsy vitany hoe bogosiny tarea tsy vitany hoe malemilemy ataoko hoe efa kotona mikotrana ihany zany milanja reto mandendengy makamaka pe makamaka sandry satria zany 6 kilo zany tsika rehetra kosa angamba manaiky hoe mavesatra ihany zany 6 kilo zany ataoko hoe raha vary a 6 kilo a efa enitsika efa trotrona tanana ohatran'izao maikako hoe miraikitra amin'ny vatantsika hatrany amin'ny atoka oui hatrany amin'ny lamosina lamosina de akoatran'izay a ina ihany koa ny mety hoe zavatra tsy afaka misaraka amin'ny fi a rehefa hitondra moto ianao gant sy ny casque zeny e gant moa zany tena ilaina be mihitsy resaka protection ray a de rehevo mitondra koa amiko zany le izy a tsy tiako rehevo mangatsika rehevo mitondra satria lasa miaina ny réflexeko eny an-dalana satria eny an-dalana moa zany be de be ny olona tsy mijery an'le moto rehevo mandeha de alao bien équipé foana ihany rehevo mivoaka zay sao de hoe misy astuce kely a tianao a omenan'ireo mpitondra moto ohatranao a nefa hitanao midekadeka kely eny amin'ny lalana ohatra na hoe tsy eny amin'ny lalana ary ataoko hoe tokony hitovitovy ihany ngamba ny resaka précaution an'ny moto ngeza sy moto kely de sao de hoe misy astuce kely a tianao a omenan'ny olona mpitondra deux roues ohatranao ngamba teny kely ana la route n'est pas un circuit tsy mety le misitratsitra eny an-dalana reny zalahy tena tsy mety reny de toujours rouler équipé za tsy teny hoe eny e tsy mety any aloha le casque pot reny azafady na ho anareo moa zany fa aloha tsara ngamba casque mba maharo tsara ny loha satria sendra mianjery nareo ka hoe sendra hoe tratra ny loha tonga de tsy avitra nefa vita sur place voilà de hiditra kely indray tsika aloha anao de côté kely ny côté moto a fa akoatran'ny moto ina ihany koa any mba hoe passion anao za tia mivoyage be tia mandehandeha be mihitsy a ohatra hoe eny e tia mivoyage misy taona efa nandeha vacances reky hoe za rery mivataka rery de mitondra ny akanjoko mandeha Majunga rery ngany vao mitady hoe aizana tory fa tiako zany le manao ohatrany moa zany filazana zany manao escapade en solo zany voilà tiako manao ohatran'izay thérapie kely zany le izy sady ohatrany hoe angalana saina kely koa le izy de akoatran'izay tia mihira be sao de mihira sao de apira atsika ny mihira fa eny ndaiko de akoatran'izay manao basket sy foot enao manao basket sy foot oui foot tatoato moa zany izy lasa hoe manao sakalady so ohatr'izany avovavaka fa basket any tsy de nanao tsony mpiananinona nefa zao ianao amin'ity combinaison ty mianatra amin'ny dunk to de rapide be de ary tsy eritreretiko indray teste de alefa vidéo amintsika amoe afa hojerentsika zay de akoatr'izay de ina ihany koa zavatra mahafinaritra anao manao azy misakafo za tena tia misakafo zareo tena io sakafo io angamba nataoko hoe sipako faharoa teny an'izay izy aloha notandritsika ary so iary izy fa niteny sakafo zany a mino fa vehivavy betsaka be amanarivo ny amanalina kory ary angamba lina ty alalany hoe célibataire ve fiandriana sa en couple za io zany oui ou non va tsy hoe za io sa célibataire zany tenako fa
fa le izy tiako le célibataire fa tsy tiako zay le izy dia zay moa zany izaho moa zany rehefa vao tonga teto dia niteny mihitsy izy hoe tena enjana be ny harcèlement mahazo azy fa nareo kosa hono telenareo izy hoe iza hono ty lehilahy tsatakaloko ny ankiziko tya na lehilahy na vehivavy dia ndry tomany mihitsy izy tonga tomany mihitsy izy tonga teo nareo hony fa saika tsy niteneny dia zay enao zany araka nita zany hoe tena tsy haiko introvertive zany satria sady d'un côté ny d'un côté amin'ny mahatanoranao anao zao te miteny hoe tia misakafo tia manao voyage seul ao anatin'izany nefany tia solitude be zany fi en gros oui tia mandeha rery voilà ina zany tena hoe vinavinanao hatraizany mety ho fahitanao tenanao dans quelques années ou bien dans quelques mois même amin'ity resaka mapilote anao ty ny fitiavanao moto zany mety heverinao hoe hitondranao hatraiza ny moto moa zany tsika mbola eto Madagasikara le resaka eto Madagasikara tsy ampy infrastructure naovana course moa zany fa c'est misy zany ny faliana dia merci beaucoup ny organisateur fa efa mety reny fa ny eritreretiko zany aloha amin'izao dia tena hoe ilalao any ivelany ary izay daholo ny an'ireo pilote rehetrarehetra reo jereo amin'le grand prix reny tsy hoarana anjo reo moa zany efa manajy fa izay zao ny vinavinako aloha hoe mbe ilalao any ivelany any indray andro any fa raha ohatra hoe resaka eto indray aloha ny championnat amin'ny herintaona no ezahana hoe atao tsara fa efa hiova catégorie amin'izay efa sportive amin'izay fa ny namako mbola roadster foana hatreto fa amin'izay angamba efa sportive motoko dia anenjika 5 premier général amin'izay aloha ohatrany efa ohatrany hoe tokony efa toroko amin'izay le hijery 5 premier fa zareo foana ave dia nao mba anenjika kely amin'izay voilà zany hoe hitanao zany hoe betsaka be ny projet ny fiandrano ambadika ao dia fanomanana an'izay efa voatapitra manko ny course zao dia ataoko hoe makena ve zany ianao sasany hoe fa manomana sahady kilalao avy sur le plan moto aloha zao ny efa manomanomana kely eny efa miezaka moa zany fa ny moto koa tsy mora ataoko hoe vidiny zany tsy mora le izy fa raha hoe resaka moto sy fizika efa manomakomana satria le izy tena préparation be mihitsy raha ohatra hoe te ho plein potentiel amin'le course fa koatran'izay mbola michill zah mbola nieritreritra dia vacances elaela kely aloha fa tena reraka ity ampamarana ny vidéo atsika fia sao dia hoe misy zavatra tiana ho tenenina ho an'ireo olona kely zay amin'izao manko nefa mahita olona kely mitondra moto tena mafatifaty be mihitsy sady vehivavy daholo ny ankamaroany dia sao dia hoe misy zavatra kely tiana ho ampita ho an'ny parent zaza passionné ho anatin'izany resaka moto zany dia mety hoe ho an'ny ireo efa mpitondra moto amin'izao fotoana zao ihany koa satria efa ohatrany any Beijing tsika ty fa efa feno moto ny tanàna sao dia hoe misy zavatra kely tiana ho ampita amin'izareo question sécurité question hoe mba hisuivre ny passion zareo reo mandeha moto zareo aloha mitandrina foana io manko ny fomba fiteny moa zany hoe ny olona ny adala rehefa mandeha moto dia considéranao sy ny adala daholo ny olona dia ngamba maria kely fotsiny le resaka rouler bien équipé dia safe foana rehefa mandeha la route n'est pas un circuit averiko foana zay satria zay manko tena mahavoan'le be dia be le izy moa zany moto be tsy dia misy hoe mpanao an'le izy fa scooter tena za j'ai rien contre les scooters fa miteny fotsiny zany hoe mila mitandrina tsara fotsiny dia safe foana rehefa mandeha dia ho an'le olona kely mitondra moto reny tohizo fa tsara moto io ka tsara rehefa tena tafiditra anatin'le izy procure adrénaline tsy haiko manazava an'le izy moa zany fa milay le izy voilà dia ho an'ireo mitiako manko zao tena ataoko hoe misy tena hoe olona tena miconsidérer ny moto io mihitsy hoe tsy ilaina mikasikasika an'io akory ny raha ve tsy mampity dozany fiainan'lahy manao course mitondra moto et tout sao dia hoe misy indray afatra kely zavatra kely tianao ampahafantarina zavatra kely tianao ampita ho an'ireo olona ireo izay mbola mandray any resaka moto zava-doza be teniko angamba aty amiko manokana raha hoe mbola tsy nitaingina moto izy ka miteny hoe dangereux
tsara izy manandrana aloha eo ohatra ny ahoana zany hoe mitondra moto zany satria mandeha moto tsy voatery hoe andeha mafy be foanany fa afaka ohatra hoe mandeha juste chill dia mijery paysage dia ohatr'izay mantsara angamba hoe manandrana fotsiny aloha hoe ahoana le izy dia raha ohatra ka tsy tia afaka mijanona izy fa tsy atao hoe problème be le izy fa raha tia moa zany c'est bien dia zay lisa aloha marina hoe indraindray moto ray roa telo folo manao ny ataony dia moto rehetrarehetra ny voahosom-potaka ny mpitondra moa zany fa moto ve aninona moa fa le mpitondra le moto indraindray mpitondra moto folo no manao ny ataony misetrasetra amin'ny lalana tsy manaja ny fiarahamonina misy azy eny amin'ny arabe eny dia lasa ny moto rehetrarehetra ny voahosom-potaka sady tatoato reto tena betsaka be ny loza momba avy amin'izay resaka kodiaran-droa zay dia manentana anareo zany hoe mitovy amin'ny zavatra nytenen'ny fito ihany hoe tena protégez-vous s'il vous plaît ataovy maximum mikasika ny protection rehetra izay mbola afaka apetaka satria tsy anjaza koa mino fa tsy anjaza koa ny vidin'le costume fa izao fotsiny zany hoe zay hitanao fa tokony aharanao ny kasika sy ny navy ny tokony arovana hoe zava-dehibe tena tsy maintsy arovana iny amin'ny vatana aloha ny loha angamba ny tena hoe tsy maintsy arovana zany fa ny gant loha dia ny combinaison farafaratsy ny blouson ambony raha ohatra ka hoe tsisy le pataloha spécial ambany fa ny loha aloha tsy maintsy arovana tsara dia ny tongotra koa zany tsy dia tsara le manao surtout le manao kapa kely mandeha moto tsy mety reny tena tsy mety na dia mpanao an'izay ary indraindray tena fa tsy mety reny tsy mety dia zay angamba hoe combinaison sport mandeha foana reny rehefa anina va voilà dia izay fa misaolantsika rehetra nanaraka ny vidéo misaotra betsaka ny fiandriana ihany koa nanaiky ny vahiny teto amin'ny canapé jaune ny tafatafa sy ny resaka momba ny fiainany manokana sy ny fiainany miaraka moto misy anarana marina ve moto anao anarana hoe anarana personnel eo ohatrany hoe fity angamba hoe le anarana moa zany anarana motoako tsy azo tenenketo fa teny ratsy ny anaran'le izy fa eny ataoko hoe Popi Tojo aloha tsy teneneto fa hitanareo miandalana foana eny ary dia misaotra betsaka anao nanaiky ny vahiny azadino ny manaraka ny TikTok ny fiandriana ihany ny anarany fiandriana ihany ny anarany dia follow-vous izy fa misy publication be da be fa ngahy ianao tsy manao TikTok manao TikTok zany fa arako izy zany TikTok fa ny Facebook ihany tsisy za tsy dia mikitika Facebook tsony amin'izao misy raison personnel betsabetsaka eny ary arao zany ny Insta ny fiandriana fa karahanareo raha te hanaraka kokoa an'izay parcours-n'izay satria efa manomboka mamoaka tsikelikely ao amin'ny Instagram izy mety hoe ny tontolo miaraka moto ny tontolony rehefa mandeha voyage solo izy sao dia hoe mba manao giveaway izy amin'izany dia hoe hitondra olona anankiray aminareo andeha voyage miaraka aminazy eritreritra mihitsy zaka dia arao ary ny TikTok ny ary sy ny Instagram dia azadiny ihany koa ny manaraka ny page ny canapé jaune ahafahanao manaraka zavatra maro be ozy mety hoe androany pilote dia mety hoe pilote n'avion indray manaraka dia mety mpitondra taxi bus indray manaraka fa arao foana ny page dia azadiny ny partage ny vidéo dia manome fotoana anareo manaraka indray miaraka amin'ny olona mahafinaritra be hafa indray dia miaraka amin'ny invité mahafinaritra be ihany dia azadiny manaraka ny page zay afa manome fotoana anao manaraka indray ciao